Salama, Sandra no anarako. Accueil logistique no asako ary manana zanaka 3 ihany koa. Hery anarako, reny aho mananjanaka iray, mamiratra ao amin'ny sehatry ny fivarotana produit cosmétique, accessoire volo sy izay rehetra momba ny vehivavy. Ho ana manokana izao efa voamako daholo amarena ny zavatra rehetra tokony ataoko. Rehefa tonga ny tontolo andro dia indraindray ilay izy vita ary mety mahavita mihoatra arany, fa indraindray nefa betsaka ny tsy vita na mikorotana kely. Fa ny manako ny andavanandro indray, vao maraina fa mangiran-dratra aho dia manomana sakafon'ireo zanako maraina ary manomana azy ireo andeha hianatra ihany koa. Aorian'izay aho vao miomana andeha hamonjy ny toeram-piasana, mandeha bus tonga aty ampiasana dia metaka mifantoka amin'ny asa, mandra-pirava amondreko azy ireo indray ny hariva. Nisafidy an'io asa io satria tiako ilay sehatra sady epanohy tsara ao anatin'ilay izy. Mbola manosika hetra hanohy an'ilay sady miasa, ny feny ankohona dia hanohy ireo zanako anankitelo mahafinaritra ireo sy ny fiainan'ny ankohona kely. Ny manosika mbola hanohy hatrany dia noho ny fisian'ny zanako. Motivation be ho anay izy. Torohevitra kely azoko omena anareo tsy mora manao zavatra. Tsy voatery miainga amin'ny zavatra ngeza be fa afaka miainga amin'izay kely ananana. Manana fikirizana fa aretana dia aza milavolefina na misy problème azany. Ataovy motivation be ho anao foana ny zanakao. Afatra ho antsika ireny manana andraikitra mitohy dia tiako ny mifampizara aminareo fa ny fandanjalanjana tonga lafatra tsy misy fa mila maka fotoana tsika tokana ho antsika hery ihany kokoa. Bye bye.